isika vahoaka malagasy rehetra manerana nosy sy isika maneran-tany. Ary arabaina toy zany ihany ko ianareo zay efa eo pototry ny fahita lavitra am'ty androany ity. Ho amitsika rehetra ne ny fiadanana, de ilay fiadanana nambaran' Jesosy ho andreo olona zay mino azy sy reo olona zay manaiky azy. Ny fampianarana entiko androany dia fampianarana mikasika ny amin'ny fanasitranana. Dia ny fanasitranana sy ny fanafahana ataon'Andriamanitra tsy to sy ataon' Jesosy Kristy zanany. Araky ny voalazan'ny Baiboly mantsy, mpanasitrana ny aretina rehetra ny tompoandriamanitra tsy to. Mpanasitrana ny aretina rehetra ny tompoandriamanitra tsy to. Ahoana ao ny Baiboly? Ao amin'ny Exodosy 7:20, azonao vakina tsara ny voasoratra io, toy zao ny voalaza fa vakitsika amin'ny anara Jesosy ny teny. Exodosy 7:20, fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo dia hitay ny aminao sy ny ranonao izy, ary esoriko aminao ny aretina. Manamafy an'izany teny zany ihany koa ny voalaza amin'ny Salamy 7:7. Hoy ny Baiboly, zay mamela ny eloko rehetra, tsy iza io voalaza fa mamela ny elokao rehetra io fa lay Andriamanitra tsy to. De zao ny toan'le teny, zay manasitrana ny aretinao rehetra, tsy iza ihany ko io voalaza fa manasitrana ny aretinao rehetra io fa ny tompo Andriamanitra tsy to. Mpanasitrana ny aretina rehetra tahaka an'Andriamanitra rainy ihany ko Jesosy Kristy zanany. Mpanasitrana ny aretina rehetra tahaka an'Andriamanitra rainy ihany koa Jesosy Kristy zanany. Ahoana ho voalaza amin'ny Baiboly? Ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 10:9-30, mbola azonao vakina ihany voasoratra io. Zao voalaza hoe, zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina ny hery. Zany hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra de nosoran'Andriamanitra ray tamin'ny fanahy masina sy ny hery, notendren'Andriamanitra ray, zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa, mandehandeha manasitrana ny marary, mandehandeha manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra momba azy. Ary raha mandinika ny voalasan'ity Baiboly ity azy anao de mahita fa nositran'ny Jesosy avokoa zay rehetra olona marary ka tonga teo anatrehany. Tena arabaky teny mihitsy lay teny nataon'i Jesosy ato amin'ny bokin'ny Jaona manao hoe, zay rehetra manatonay tsy ho laviko mihitsy. Andao nge vakitsika voasoratra Matthieu 15:20 ka hatramin'ny 1:30, ary ao tsara voasoratra io vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. 15:20, ary raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galilea izy, ary niakatra nakeo atendrombohitra izy ka nipetraka teo. 30, ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina, ary maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky tongo Jesosy dia nasitrana azy izy. 30, ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka, ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Riavana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ity. Hatram'izao de mbola mitohy ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana ataon'Andriamanitra ray ary ataon'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Fa saika tanterahany amin'ny alalany mpanompony zany. Ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao, tonga teo amin'ny tanàna iray atao hoe Lida Petera. Petera tsy iza fa mpanompon'i Jesosy, apôstôlin'i Jesosy. Tonga teo amin'ny tanàna iray atao hoe Lida Petera. Tam'izany no nahitan'ny lehilahy iray efa narary ny aretina paralysisy,
nandritry ny 20 taona ary tsy afaka nitsangana fa dia teo ambony farafara foana nandritry ny 20 taona. Enia no anarany ty lay ity. Kanefa araka volatsan'ny baiboly fa vakioko rehefa aveo le izy sitrany tamin'ny alalan'ny teny nataony Petera ity lelay ity. Nilobava Petera, ny teny fotsiny Petera, ny laza ny fanasitrana Andriamanitra, fanasitrana Jesosy tamin'ny Petera, de avy hatrany de sitrana izany lehilahy zany. Andonga vakitsika ny voalaza asy ny apôstôly 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy 2:30 ka hatramin'ny 5:30 ary tsara voasoratra. Ara nandeha nitety ny tany rehetra Petera de nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea zay efa nandry 20 taona teo aparafara fa narary ny paralysisy. Ary Petera taminy ty le teny nambaran'i Petera: ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandrinao. De nitsangana niaraka tam'izay izy 2:30 ary nahita azy zay rehetra nonona tany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny tompo. Tena tsara Andriamanitra riavana, mpanasitrana izy. Tsara Jesosy, mpanasitrana izy. Mitovy am'izany ihany koa tonga teo amin'ny tanàna iray atao hoe Listra, Paoly apôstôly, Paoly mpanompon'Andriamanitra. Raha mbola nitoriteny izy tao amin'ny tanàna atao Listra io, de teo ampitoriana teny nahita lehilahy iray nalemy tongotra hatrany kibo ihany koa i Paoly apôstôly. De hoy izy teo ampitoriana teny, hoy izy tamin'io lehilahy io: mijoro amin'ny tongotrao. Avy hatrany tonga de niatsambotramotra raha lehilahy ka afaka nitsangatsangana. Niatsambotramotra sy afaka nitsangatsangana izy satria sitrana tamin'ny alalan'ny teny nataony Paoly apôstôly. Nositran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny nataony Paoly apôstôly izy. Andao vakintsika ihany koa zay voasoratra izay asy ny apôstôly 2:20 5:7 ka hatramin'ny 5:30 toy zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Asy ny apôstôly 2:20 5:7 mbola afaka manaraka any voasoratra io ihany ianao. Ary nisy lehilahy anankiray mipetraka tany Listra, nalemy tongotra hatrany kibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy nare amin'ny Paoly nitoriteny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana ho sitranina io, dia niteny tamin'ny fiamahery hoe: mijoro amin'ny tongotrao. Dia niatsamotsamotra lehilahy ka nitsangatsangana. De rainatra hetrany ny tompo riavana. Tena omena voninahitra Andriamanitra. Ny mampahery de ity: mampahery ho ia zay mahatonga anay feny fisaorana an'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe feny fisaorana an'Andriamanitra fotsiny zahay, fa lasa olona sa mivavaka ho an'ny marary. Nahoana? Satria no ny fahitanay sy ny fahafantaranay fa tsy miova amin'ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana ny tompo Andriamanitra tsy to sy Jesosy Kristy zanany. Ohatra zao, tao anatin'izay 40 taona mahery nanovako ny asan'Andriamanitra izay, mbola mpianatra tam'izany, de efa nanomboka nitoriteny, dia efa nanomboka ny andraikitra vondrom-bavaka, ny andraikitra fiangonana kely. Tao anatin'izay 40 taona mahery nanovako ny asan'Andriamanitra izay no nahitako olona maro be narary ny aretina samihafa. Kanefa sitrana ry zareo reny taoriana vavaka fametra-tanana nataonay. Ny sasany sitrana tao anatin'ilay fitoam-pivavahana zay nataonay, ary tsy vitsy azy, ataoko hoe tao anatin'ny taona vitsivitsy lasy zay, tsy vitsy tamin'ireo olona narary no sitrana tamin'ny alalan'ny vavaka nataonay an-telefônina. Voaingany izao tamin'ny Alahady mipasoka teo, dia tonga namonjy fitoam-pivavahana
tao amin'ny fiangonana zay nitandremako nanaovako toroteny ity lehilahy anankiray ity. Araky ny teniny dia voavo ny didina tao amin'ny tsinainy izy satria nisy nararony tsinainy. De taorina fandidina io efa sitrana fery, efa afaka mandeha tsara izy, efa afaka miasa izy, fa saingy ny tsapany fotsiny de hoe mbola misy manantaina ao anatin'ny kibony ao anatin'le tsinainy. De lasa mitantandrina be mihitsy izy amy zavatra rehetra zay ataony. Kanefa tao anatin'ny fotoam-pivavahana zay natreny satria ny torotena tam'zany de inona tranga rehefa vita ny vavaka nataoko ho an'ny olona marary dia sitra tanteraka izany lehilahy zany, sitra tanteraka zany lehilahy zany, niala tao aminy ny fanantenana izy mihitsy no nijoro vavolombelona teo masin'ny fiangonana maro tam'izay fotoana zay. Eniny hoe tena niala ny fanantenana, eniny hoe niala le narary tao anatin'ny kibony, tao anatin'ny tsinainy. Ka ny tiako ambara de zao ry mpiany malala, marary ve ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ori izao? Manao ahoana ny fisehony ny aretina eo amin'ny fiainanao? Tandremo ia, aza kivikivy zany ianao, ary indrindrindrindra aza mahamofo zany ianao. Be de be mantsy ny olona rehefa lasa ny andro, lasa ny vola, lasa ny taona, ny volany ihany koa mandeha etsan-daniny amin'ny fitsaboana tena fikarakarantena ka tsitra de makivy izy, mamofo izy, voateo zao de nisy olona niantso amin'ny telefona de zay mihitsy ny teny hoe kivy a pastera, oila mofo mihitsy a pastera, ary zany natonga napitra ty teny ity ho anareo zay marary. Tandremo, aza kivikivy, aza mamofo zany, na de fa ela be azy ianao no mitsabo tena kanefa tsy sitrana. Aza kivikivy, aza mamofo zany ianao, na de fa fogana hatramin'ny fanananao, hatramin'ny arenanao zay efa nangoninao ataonao maro azy. Raisy hoe anio ao anatin'izao fotoana anambarako ny teny zao no andron'ny tompo amonjena sy anasitranany anao. Possible no sitrana ianao na inona aretina mahazo anao, tena possible no sitrana ianao iao na inona aretina mahazo anao raha toka mino anao fa mpanasitrana lay Andriamanitra sy to ary mpanasitrana tak'izany ihany koa Jesosy Kristy zanany. Indrindrindrindra raha mino anao fa tena tsy miova am'izany ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana izany io Andriamanitra io. Zay nataony tany aloha mantsy sy zay nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly, zay nataony ary zay efa nataony arak'ilay fijorona vavolombelona nataoko taminareo teo mikasiny am'ilay lehilahy zay narary tao amin'ny tsinay, efa nididinana tao amin'ny tsinay kanefa de mbola misy fanantenana sy aretina ihany tao amin'ny tsinay. Arak'izay efa nataon'Andriamanitra hatramin'izay, arak'izay efa nataon'Andriamanitra araky ny fijorona vavolombelona nataoko teo, de mbola ainy atao eo amin'ny fiainanao manokana raha toka mino anao riavana. Ho sitrana ianao androany raha toka mino anao riavana. Ivavaka ho anareo aho am'izao famaranana ny tenin'Andriamanitra zay toriko sy ambarako zao. Matoky fa iasa ny herin'Andriamanitra, iasa ny herin'Andriamanitra amin'ny alalany zao toroteny ataoko izao, iasa ihany koa ny herin'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka zay ataoko. Noho zany raha mety aminareo ka afaka mandoalika moa ianao de mandolia mihitsy. Raha mety aminareo rohotry hoy ianao za mbola marary tapandriny tsy afaka mihetsika de apetra ho fonao tananao. De ao anaty vavaka ataoko de iasa ny herin'Andriamanitra, iasa ny herin'Andriamanitra. De ity ihany koa misy zavatra anankiray tiako tantaraina aminareo. Misy ihany koa am'ireny aretina mahazo ny olony ireny no aretina zay vokatry ny famisaviana, vokatry ny herina faneratsy. De mikasiny am'izay rehetra zay ny vaolana akoatrany hoe vavaka atao ho an'ny marary de le fanaratsy mihitsy no roana, le fanaratsy mihitsy no avoaka ialo amin'ny olona de anoan'izany eo ny fiainanareo ihany koa ao. De matoky
fa de hoeninao mihitsy ny herin'andriamanitra manafaka anao amin'io herin'ny fanaratsy nitondra aretina io na ny herin'ny famosavina. Andao atsika iomana ho am'izay fanasitranana sy fanafana lehibe zay ho ataon'andriamanitra izay. Iomana ho iasy satria iaraka anao hiritsika na hoe anaraka hira anankiray sika vo vita ny hira dia ataoko avetrany ny vavaka mino matoki fa andro ny tompo ho anao ny andro androany. Samy ho tain'andriamanitra daholo tompoko. Tena tiana ianao tsy mba miovaovy zany ianao fa rehefa nteny ianao de zay rehetra teneninao de tanteraka daholo. Matoky amin'ny zavatra rehetra nolazainao ianao. Miteny ianao fa hanasitrana ny marary zay misy eto de ho ataonao zany androany. Matoky ianao zay. Matoky ianao zay le Andriamanitra tsy miovy. Manantena anao zay. Matoky
eny azy sotra ny tompo isika tam'le hira niaraka natao teo andao arya ivavako anareo a tompo Andriamanitra rainy malala rainy masina raina izay ny an-danitra misotranao aho amy mampanomponao aho fa afaka nanambara ny marina tamin'ny olonao tamin'ny alala toroteny nataoko teo fa ianao Andriamanitra tsy to de Andriamanitra mpanasitrana Jesosy Kristy zanakao de efa voaositrao mba hitondra fanasitranana ary hatram'izao vaninandro zao de mbola mitohy manasitrana ny marary ianao Andriamanitra ko de mamindra fo amin'ny olona rehetra zay mandre azo afatra entiko zao ianao mamindra fo ka dia hitondra fanasitranana lehibe sady magaga tsy takatra ny saina maneriteriny so vavaka ataoko azy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy anao aho voalohany rifana mafarofy rifana mpitondra retina ny heron'ny famisaviana miala amin'ny olona rehetra zay marary miala amin'ny olona rehetra zay marary esorina fanentanana netiny devoly eo amy tenany olona na ny atapon-doha io katrany am-paladia esorina amin'ny anaran'i Jesosy le volina amin'ny anaran'i Jesosy ary na inona retina mahazo ny olona na manao sy manahoana ny heriny sy misehony amin'ny anaran'i Jesosy sitraliko avokoa ny marary rehetra ny malemy eo am-pandriana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy troniko mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ny kansera rehetra le voliko amin'ny anaran'i Jesosy sotra Andriamanitra anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ianao anao zavatra lehibe amin'ny fiainan'ny olona ianao ary mimpanomponao de miolitra eto anatrehanao midera sy mankalazanao ny amin'ny asa lehibe sady magaga ataonao amin'ny olona zay mino am'izao ori zao misaotra Andriamanitra makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ao misaotra tompo amen isaorana moa Andriamanitra fa afaka nitondra ny tenin'Andriamanitra teo ary mbola afaka ny vavaka ho anareo zay marary fa ity anefa no misy filazana ray lehibe everiko fa tena lehibe izy ity zay anasako anareo ka eno tsara mandritry ny volana jona ray manontolo am'izao volana jona efa diavintsika zao zany dia manasa anareo aho manasa anareo zahay fiangonana RHEFI Androndrakely ho avy amonjy fotoan-dehibe zay karakarainay isika ny Alahady arak'ireo voasoratra reo ny orana fotoam-pivavahana de isika ny Alahady zany mandritry ny volana jona de manao vavaka spesialy izahay vavaka fanasitrana ny marary ary ny finoanay de iasa Andriamanitra aneo fanasitrana sy fanafahana lehibe ahoana re fomba ilazako azy hoe tena hoe surnaturel zany hoe mihoatra noho ny voajanary zay nga manilazana azy no fanasitrana ho ataon'Andriamanitra ka hoy aho hoe efa voasoratra efa voalamin'Andriamanitra fa ray am'ireo andro Alahady ray am'ireo ora zay am'janao andreo fotoam-pivavahana ireo no voatedreo tompo anasitranana anao anesorana anao amin'ny oretina sy ny heriny devoly io ka dia aza mangatakandro tongava foana mandrify ty volana jona ity sambatra anao nandresany filazana zany satria zay ny sitrapon'Andriamanitra ny aminao ka dia mirahasoa miraha fahasoavana tompoko afaka mifandray aminay amin'ny alalany telefônina moa ianao afaka nitonga amin'ny fiangonana RHEFI ihany ko ianao andavanandro fa misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ao raha ao mo telako de rasiko ianao tsy ao aho misy mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana afaka mandray anao foanao zay zany tompoko no afatra sy ny filazana napetrako tamitsika rehetra tam'ty androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona amin'ny manaraka indray tompoko veloma tompoko